Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin'ity andro an'ity inshallah tsika dia manambahiny izay resadresaka mahakasika ny finoana islamo eto amin'ity pejy Ahmed Mikael ity. Tsy iza ity vahintsika ity fa efa misy 2 andro 3 andro hitantsika tao anatin'ny Facebook. Ny anarany dia Oustaz Cheikh Bilal Martin, avy any Fianarantsoa no fiaviany ary teraka tao a Fianarantsoa izy alhamdulillah, ary nianatra ihany koa tao a Fianarantsoa ny tenany. Tamin'ny taona 2016 dia nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fahasoavana lehibe izy dia ny fidirana sy fanarahana ny finoana islam, ilay finoana feno fandriampahalemana ary finoana mahafinaritra. Bilal Martin dia manambady amanjanaka ihany koa, ka eto izy no raisintsika ho vahiny androany ary resadresaka ao anatina 5 minutes 6 minutes farany lava 7 minutes mahakasika ny tantaram-piainany sy ny faritry ny Betsileo ary indrindrandrindra ny finoana islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheikh Bilal, faly zay mandray anao ary inshallah tsika resadresaka mahakasika an'izany finoana islam. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorana ihany koa nareo nanome fanasana ho an'ny tenako ato anatin'ity page ity, ary miarahaba ihany koa ho an'ireo mpino islam rehetrarehetra na ireo tsy mpino islam izay manaraka ity page ity. Naam. Androany itsika inshallah fanontaniana vitsivitsy no apetraka antsika amin'ny Cheikh Bilal. Voalohany Bilal, teo alohanao dia tsy tato anatin'ny finoana islam. Tamin'ny taona 2016 ianao nanapa-kevitra ny hiditra ao anatin'ny finoana islam. Fanontaniana mipetraka hoe inona zavatra nanintona anao sy nahaliana anao tato anatin'izany finoana islam zany? Naam, sorana Allah fa tamin'ny taona 2016 tokoa, tany amin'ny faraparany 2016 dia niditra nanaraka ny finoana islam ny tenako. Talohan'izay moa zany misy finoana hafa no narahako, fa anisany antony naharesy lahatra nanaraka izany finoana islam izany dia ny fampahafantarana izay noresahin' ireo mpino islam tamin'ny vanim-potoana zany fa hoe Andriamanitra tokana. Tena marina tamin'ny finoana taloha izay narahako dia miresaka ihany koa fa Andriamanitra tokana, fa kosa le fomba fampiharana azy no hitako hoe tsy mifanaraka araka izay voalaza izay. Ka rehefa niantso ireo mpino islam zany nanambara mahakasika le finoana islam, dia io anisany antony lehibe naharesy lahatra ary teo ihany koa moa zany ny fahitako zany ireo fihesika sy fitondran-tenany ireo mpino islam izay anisany nahasintona tanteraka. Anisan'izany fitafy izay ataon'izy ireo indrindrandrindra ny vehivavy, izay ny finoana narahako taloha ihany koa dia mampianatra fa ny vehivavy dia tokony hitafy maontina sy mendrika, nefa anisany nahaliana sy resy lahatra anahy zany ary antony nanarahako ny finoana islam. Naam. Alhamdulillah moa zany sorany n'Andriamanitra izay natiditra anao anatin'ny finoana islam. Fanontaniana faharoa Bilal, rehefa anao niditra tao anatin'ny finoana islam tsy nijanona fotsiny mpinotsotra fa ankehitriny anao anisan'ny mpampianatra, imamo, mpitory-teny ao anatin'ny finoana islam. Inona no nahatonga an'izay zavatra izay ary inona no nanosika anao andeha ho tonga hatramin'ny hoe mpitarika mihitsy atao anatin'ny finoana islam 10 taona lasa nefa an'izay no nidiranao tao anatin'ny islam? Naam,
Anisan'ny zavatra nahaliana sy nahatalanjona anahy zany vao niditra tanatin'ny finoana Islamo andro zoma tamin'izay amin'ny maraina iny, dia ray andro taorianan'io zany nisy vahiny avy any ivelany izay tonga tao Ihosy moa no nidirako Islamo tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa nahita le zavatra izay nataon'izy ireo sy ny fampianarana izay noentin'izy ireo fa hoe izay mitady fahalalana dia mahazo fahasoavana eo anatrehan'ilay mpahary, ary anisan'ny tanjona ihany koa moa vao niditra dia mba hoe hahay ilay finoana Islamo ary ho lasa mpitarika. Dia izay anisan'ny antony nahaliana anahy zany ary nanosika anahy nianatra ilay finoana Islamo ka ankehitriny nisaorana ilay mpahary tonga amin'izay plasy izay. Naam, alhamdulillah, fantenina fahatelo Bilal. Tonga eo amin'ny tanjona izay nirinao, izay nieritreretinao rehefa anao niditra Islamo ho lasa mpampianatra. Fantenina mipetraka inona ary no anjara birikinao amin'ilay finoana Islamo, inona ny zavatra atolotao amin'ny finoana Islamo, indrindra amin'ny faritra izay misy anareo, zany hoe faritry ny Betsileo. Rehefa avy eo moa tena tiako moa Bilal raha ohatra ka hoe ianao mamaly mihitsy amin'ny teny Betsileo izay nahafantaran'olona anao, dia hoe inona zany no anjara biriky atolotao amin'ny faritry ny Betsileo, Fianarantsoa, Ambositra, Fandriana, Iosy, Ambalavao reny zany faritry ny Betsileo reny. Isaorana indrindra anao stazy mametraka izay fanontaniana izay. Anisan'ny andraikitra sy anjara biriky zany izay miandry ny mpivatan-tegnanay zany tafara ny nazahoana zany fahisiana avy amin'ilay mpahary zany, dia ny hanao niezaka zany hampitasa na hitory zany finoana Islamo zany. Fa misy moa zany niezaka izay natao isaorana ilay mpahary amin'ny tanindrazana izay misy anahy any atsimon'ny Fianarantsoa, ny toerana tao Mbalamisy Zone, izay efa nanaovana ezaka zany ary isaorana ilay mpahary zany nagnome zany fahisiana ho an'ny vahoaka amin'ny tanàna io fa misy vitsivitsy zany hiditra Islamo ao, dia irariana ihany koa angatahana amin'ilay mpahary mba hagnome hisin-dalana ho an'ny sisa. Ary anisan'ny tanjona sy anjara biriky izay tsy maintsy hiasorohako zany dia ny mba hiezaka hiantso nireo mpino Islamo mba ireo Betsileo sy ny malagasy rehetrarehetra ny mba hiditra hagnaraka izany finoana Islamo zany, satria tena marina zany finoana Islamo tsy hoe finoana avy any Comore na hoe finoana avy any Arabia Saodita, fa ho an'ny olombelona iray manontolo zany dia natokana zany hagnaraka izany finoana Islamo zany. Naam, amara-paranantsika n'le fandarina Bilal dia misy page anankiray na page Facebook anankiray izay vao nisokafana omaly sy afakomaly, mitondra ny anarana hoe Silamo Betsileo. Inona ny tanjonao amin'le fanokafana an'izay page izay, ary inona no atolotao ao anatin'izany page izany? Nanokatra igny page igny tokoa moa zany ny tegnanay, page mitondra anarana hoe Silamo Betsileo. Nisokafana zany io page io izay antony voalohany hanaparitahana zany ny fampianarana agnatiny finoana Islamo, ary anisan'ny tanjona aminazy io ihany koa ny mba hagnazavana zany le finoana Islamo indrindra amin'ny teny Betsileo. Rehefa nametraka fanontaniana manao ostazy teo dia niezaka iaho nasiako zany apahany amin'ny teniko zany nataoko tenim-paritra, satria mety misy olo zany mba te hafantatra nefa mety tsy dia hahazo ny teny Betsileo, fa tia mitapatapany faraparany zany niezaka miteny Betsileo amin'izay. Dia nisy zany io page izay nisokafana io hanentanana antsika rehetra ny mba hanaraka io page io, ary mangataka ihany koa ny tegnako raha ohatra ka misy hitanao hoe fagnatsarana na torohevitra na fiarah-miasa mba hoentintsika zany ho fairintsika hampandroso ny tanàna misy antsika Fianarantsoa, indrindrandrindra ho antsika Betsileo, zanaka Betsileo na efa niditra Islamo na vao lasa niditra zany, dia hanentanana antsika menakavy zany io page io, ary hiezahana izy io hitondrana ny fampianarana izay agnatin'ny finoana Islamo
sy ireo kolontsaina izay misy agnatin'ny finoana Islam. Nam fanontaniana farany angambany Cheikh Bilal dia hoe apetrao na inona no afatrao amin'ny fiainantsika indrindra ho an'ireo Betsileo, ary zaho miangavy anao ataova amin'ny teny Betsileo ranoray afatrao amin'ny ety androany ity inchallah. Voalohany indrindra moa zany dia isaorana anao Ostad Ahmed Mikael izay nanasa anay zany tamin'ity toerana ty zany tamin'ity page ity, ary ny hafasa angamba ro tiako hapita amintsika dia te hametraka kely hafasa hoe ho asika Betsileo indrindra. Tadidio fa ny fiainana ambony tany eto dia fiainana mandalo. Efa nandalo teto aby ny razam-betsika rehetrarehetra fa sisy nipetraka teto fa roso aby reo. Ka ny hafasa izay tiako hapetraka dia asa variana ny fiainana eto ambony tany. Fa tena marina ny fiainana eto ambony tany dia mandalo ihany ary vao ho lasa asika. Koa manentana anao zany mba hikasaka le fiainana any am-poasa, zany hoe ny paradisa, satria io no fiainana mandrakizay. Fa ny ambony tany asika mety hiaina eto 80 taona na 70 taona dia roso. Fa ny fiainana mandrakizay io no mendrika ary tsy maintsy amintsika ny mezaka mikasaka anazy, ka magnetana asika zany ny mba hagnaraka izany finoana Islamo izany. Ary ho an'izay efa niditra Islamo, miazaha asika mianatra ny finoana Islamo, satria ny fianarantsika ny finoana Islamo no hahatonga asika zany ho mariny an'ilay mpahary izao tontolo izao. Zay angamba no hafatra avy etỳ amin'ny tegnako dia mirary soa asika menakavy mba hahita ny fiainana mendrika kokoa, ary magnatena anareo fianakaviana izay mahafantatry anahy mba hagnaraka ty finoana ty. Angamba fantanareo ny toetrako na ny fombako talohany nagnarahako ny finoana Islam, ary mety fantanareo ihany koa ny fombako afarany nagnarahako ny finoana Islam, ka misaotra asika menakavy nagnaraka hatramin'ny farany. Naam. Alhamdulillah moa tonga eto ampamarana ny fandarana antsika isoranao Bilal Martin tamin'ny fanekenao ny ho asaina teto amin'ity fandarana ity, ary eto ihany koa zaho mampilaza ho antsika rehetra izay manana na voniditra Islamo izy na efa elaela tao anatin'ny Islamo, na ihany koa misy te handray anjara amin'ny fampandrosoana finoana Islamo, na misy afatra tiany ampitaina dia afaka miantso ahy zany amin'ny laharana izay eo ambany io inchallah. Fa ho ataontsika interview ohatra zao zany na lehilahy zany na vehivavy zany na tanora na efa olon-dehibe eny, fa hatramin'ny zaza aza misy afatra tiany ampitaina zany dia inchallah mandray antsika an-tanandroy ny tenako. Androany moa izy natomboka antsika tamin'ny Cheikh Bilal Martin zany, fa inchallah misokatra ho an'ny rehetra ity pejy ity, ary inchallah ho asintsika foana tahaka zao zany mba hifanakaloza-kevitra, hifanakalozana ny kolontsaina, ny finoana ary ny fahendrena maro samihafa. Ny pejy Ahmed Mikael moa dia mikatsaka mandrakariva ny fahendren'ny finoana Islamo izay tsy mifanohitra amin'ny finoana na ihany koa ny finoan-drazana malagasy izay tonga teto Madagasikara, ary tena razan'ny malagasy izany teniko izany. Ka misaotra anao Bilal Martin, misaotra antsika jiaby izay nanaraka. Inchallah manaraka antsika mitondra olo-kafa indray eto amin'ity fandarana ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.